Fitaovana lehibe no niraisan'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara na ny FFPM omaly ivon'ny fankalazana ny fahazato taona nisian'ny izany fiangonana izany tokoa ny andron'ny omaly ka tonga maro ireo mpino. Ny famotoana tetsitsamanitra omaly ireo mpino avy amin'ny fiombonan'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara na FFPM nandritra fotoana mavaka lehibe izay nentina nanamariana indrindra ny ivon'ny fankalazana anjobily fahazato taonany. Isan'ny songadina nandritra ny fotoana ary fa iroso amin'ny fanokafana onjam-peo ho protestanta tsy miakina ny FFPM ho vato fehezorony izao fankalazana lehibe izao. Andraikitra kinina amin'izany onjam-peo izany araka ny fanazavana nomenanay ny fitorinan'ny filazantsara ny asan'ny fiangonana protestanta, ny fanabeazana ireo mpino ary ny fampahafantarana ny firana FFPM voahintsy izay navoaka nandritra ity fotoan-dehibe ity ihany koa. Araka ny fanazavana voaray hatrany dia nanamarika ny tapakandro hariva kosa ny antsapiderana izay niarahana tamin'ireo atokopira notsongaina avy amin'ny FLM CFJKM izay fiangonana mandrafitra ny FFPM rahateo. Voromaro ireo mpino avy amin'ny fiangonana protestanta maro samihafa nanatrika izao fotoam-pivavahana lehibe izao. Tonga namin'ny voninahitra ny fotoana kosa ireo lohandoha ampisorona avy amin'ny fiangonana rotonta narahandreo ho vahiny manakaja maro. Amin'ny 2 Mey taona 2024 no hikatina amin'ny pomba ofisialy izao taom-pankalazana ny jobily fahazato taonan'ny FFPM izao.